aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra ny dera ny saotra ny atsary ny voninahitra, izany mandrakariva no mipololotra ny voaka ty amponay satria tsara loatra ianao. Tsara loatra ianao ry Andriamanitra Rainay ao amin'i Jesoa Kristy. Tsara sady mpanao ny tsara ho amin'ny zanakao rehetra. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Misaotra ny Tompo hatrany sika ry havana rehefa sabotsy toy izao satria mifarana ny herinandro. Isaorana azy ny fahafahana nanao ny asa aman-draharaha sy ireo adidy aman'andraikitra samihafa, indrindra ny fiatrehana ny fiaina-tokantrano. Ny andro sabotsy koa no fiomanana ny fiatrehana, ny fampiompivavahana rahampitso alahady. Mbola tazontsika hatrany ry havana ny lohahevitra hoe onim-boantso ny mpino. Noho izany dia manomboka amin'ny sivy hatrany ny fampiompivavahana tanterahantsika. Rahampitso ny akanan'ny toriteny dia ny Galatiana 1:11 ka hatramin'ny 17 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Fa raha sitrak'Andriamanitra izay nanokana hatrany an-kibon'ny neny no niantso ahy tamin'ny fahasoavany, ny nampiseho ny zanany tato anatiko mba hitoriako azy any amin'ny jentilisa, niaraka tamin'izay dia tsy naka saina tamin'ny nofo aman-draha aho, ary tsy niakatra tany Jerosalema ho any amin'izay apôstôly talohako aho, fa lasa nakany Arabia dia niverina ho any Damaskosy indray. Amen. Alahady fahatelo koa rahampitso ry havana. Noho izany dia misy ny asa sy fampahirezana. Koa manasa antsika rehetra mba hiomana am-po sy hampanahy eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ao anatin'izany ry havako. Aorian'ny fampiompivavahana dia isy ny akatoko ifandraisana. Io ry havana dia naroso, raha ny tokony izy dia ny alahady farany fa 17 ny volana Jolay tsika manao ny akatoko ifandraisana, kanefa noho ny fahazahoantsika fanasana dia andeha hamangy ny fiangonana metodista any Abreby any Jacquesville isika. Noho izany dia samy koa isika miomana hatrany amin'izany fanompoana rehetra izany. Natsoiny ny Tompo ianao, nofidiany ianao ary irahany ianao. Dia samy ry havako tahian'Andriamanitra. Amen. Favaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra misaotra anao mandrakariva ary izahay fa afaka mandre ny amin'izany antsonao izany. Eny Tompo, izay tsirairay avy no mahalala, ny antsonao ho amin'ny sehatra eo fanompoana samihafa. Koa aza vela angataka-andro izahay fa ampitomboa ny finoanay Tompo, ahafahanay mamaly ny antsonao fa tianao izay matoa antsoinay hanao fanompoana masina. Vavaka arizay ankehitriny ho an'ny fampiompivavahana rahampitso, ireo manana anjara rehetra araka ny anarany avy dia hoentinay amam-bavaka mba hiomana amin'ny alalan'ny fanahinao masina Tompo, mba ho tanteraka sy lavoraro ny fanompoana. Vavaka manay adazy hanao ny asa sy fampirezana ihany koa, dia ianao ihany koa ny asa ty anatinay hatanteraka an'izany Tompo, mba ho vonina ahitra aho ka ilay hery sy fahefana sy fahamasinana nomenao tao amin'i Jesoa Kristy dia ho ampitainay hanonony aminao koa amin'ireo hafa izay mila an'izany rehetra. Izay manatona anao rahampitso dia ampiomany ny fo sy ny saina amam-panahiny. Andray ny fitahiana, ny fahasoavana, ny fanasitrahana, ny hery sy ny tanjaka hitonga finoana ary fanantenana aminao Jesoa Kristy. Dia misy koa ny akatoko ifandraisana araka nambara teo. Tompo, ampiomany hatrany izahay fa mbola fitiavanao koa ny rahanay miombona tabatra aminao Jesoa Kristy. Dia ho mendrika ny tena sy ny rahan'i Jesoa rahanay misotro hony sy mihinana ny izahay. Dia tantano ary mba ho afaka andeha hivavaka, handresy ny sakatsakana samihafa alefan'ilay ratsy izahay rahampitso. Dia ho vonina ahitra ao ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa. Amen.